Rano fisotro hiakatra 4 sy 4 metatra toratelo ny famatsiana rano eto Antananarivo. Fanairana nataony antoko fivoy miteraka ady-hevitra. Mahabo Ambohidratrimo afa-pasahiranana fa nahazo hôpitaly lehibe. Faltafaraka amin'andreto kilasy tongivavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao atezina ny arabary manasana ho ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany ato ny fanambarana nataony fivondronam-ben'ny évêque izay nilaza ny tsy fahombiazana ny fitondrana fanavaozana tarin'ny kolonely Randrianirina Mikaela dia nanatitra fitoriana teny amin'ny HCC Ambohida ihany koa ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine filohan'ny fivoy. Tetsankilany dia namala avy hatrany ny filohan'ny antenimieram-pirenena nilaza fa ireo manampahefana ihany no afaka manao sezina eny amin'ny HCC manoloana ny raharam-pirenena. Namafy kosa ny mpanao politika sasany fa tokony avela hiasa aloha ny fitondrana satria tsy ampy ny enim-bolana hitarafana ny fanavaozana. Narcisse Karazafy mbola avatsara. Vohitsakitsaka ny lalam-pandrenana ary tsy voahaja ny fifanarana sy ny fepetra napetraky ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana nandritra ny famahanany krizy politika tamin'ny taona 2020 sy 2021 tsy maripototra ny fikarakarana ny fikanondoham-pirenena. Ireo no isan'ny antony nambaran'ny député Rajerson Antoine ho anton'izao fitoriana fanairan'izao sy andraisan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC andraikitra noho ny amin'ny tsy fetezany raharam-pirenena ankehitriny. Masolo tena vahoaka ihany koa dia ataoko fahadidy aman'andraikitra no misolotena ny vahoaka mitondra ny tenin'ny vahoaka manoloana zao trangan-javatra maro be sy tsy fetezany eto amin'ny firenena zao satria efa saika menamenina daholo ny akamaroan'ny olona rehetra ka dia miroso amin'ny ara-dalàna tsika mba tsy hisy indray fitsangahanana an-dalambe na zavatra sahala amin'izany dia ity no dingana ara-dalàna indrindra hoentintsika eo anivon'ny HCC dia anjaran'ny HCC no manapaka izay fanapakevitra hita fa mety fanjarantsika no mametraka ny rokety manambara ny tsy vetezana rehetra. Etsy andaniny miroso tsikelikely ny fanavaozana na dia mbola misy azany mpitondra ambony tsy manao ny asany tsy ampitsarana ny fitondrana nefa nenimbolana nandraisan'ny fitantanana. Mila fiara-mientana samy malagasy araka izany raha te hampiatra marina ny fanavaozana ho kosa ny mpanao politika Christian Taber azo atao tsara ny manakihana ny fitondrana saingy miantso fifampiresahana ary misokatra amin'ny varavarana ny fitondrana fanavaozana hoy ny fanamafisana alohany ho fanaterana fitoriana fanairana nataon'ny député Rajerson io. Velany mitady vahaolana amin'ny agnatsaragna le atao anatiny satria ny firenentsika dia nosy tsy afaka mionona amin'ny toerana anankiray fa ny zavatra iangaviko antsika fotsiny zany dia mba ny fanotrenatsika aloha hatreto satria raha aminay atokokita Madagasikara mbola tsy ampitsaranay azy aloha ny enim-bolana zay marina misy ny zavatra efa vita fa mbola tsy mireflete amin'ilay zavatra nitakina zany tena kianja ao anisany zany dia resaka hoe fandravan-drafitra io moa mahatonga resa be amin'izao dia atao zany manao antsoavo efa nirelanseny filohan'ny fanavoazana fa tsy mandahan'ilay fandravan-drafitra ao izy fa za fotsiny zany milaza sy miangavo hoe aoka ray tompokotsika mba hoany amin'ny lifoka nandoam-pirenena manova tonga maro midefendre n'le idée. Amin'ny masolom-bavam-bahoaka dia andraikitra izy ireo ny manara-maso ny asam-panatanteraka tsy voarara ny fametrahana fitoriana fanairana ho ny solom-bavam-bahoaka Mamy Rabenirina anefa misy ny sokajy pahefana sy ny sokajy nandraikitra afaka manatanteraka izany eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ka tafiditra ao anatin'izany ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Amin'ny masolom-bavam-bahoaka dia mazava ho azy fa andraikitra ny parlementaire ny manara-maso sy manao tombanezaky ny fahefanam-panatanteraka ary zay ny resaka eto fa ny lalàna sy fitsipika anatiny ihany dia mametraka ny hoe any anivon'ny antenimieram-pirenena amin'ny alalan'ny vondrona parlementaire amin'ny alalan'ny asa eny anivon'ny antenimieram-pirenena no anatanterahana an'izany andraikitra zany misy ny fiaonana ilay ataontsika hoe face à face na ny fiaonana ny gouvernementa sy ny parlementa fa ny fitodiana makany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia tsy hoe voarara ihany koa fa misy ny sokajy pahefana na sokajy nandraikitra afaka manatanteraka an'izany ary fantatritsika fa raha ny voalaza
dia ny lehibe an'androm-panjakana no afaka manao sezina ny HCC. Ho malalaka misy dia namaly io fitoriana io ny filohan'ny androm-panjakana mpanao lalàna sy tendrandrenina Soloneko nambarany fa ireo manam-pahefana ihany no afaka manao sezina eny anivon'ny HCC indrindra rehefa mikasika ny fampandehanan-draram-panjakana sy ny fandikana lalam-pandrenana ary ny fitohizan'ny androm-panjakana. Tsy azo ampitahina amin'ny toe-javanisy tamin'ny taona 2024 ny zava-misy ankehitriny hoy sy tendrandrena Soloneko izay tsy nisy filoham-pirenena teto an-toerana sy tsy nisy filohan'ny anteny meran-doholo na afaka nandray andraikitra ary voafetra ny fahefan'ny governemanta ho hiatrany ny fanazavana. Ankehitriny dia nisy filoham-panjakana misy governemanta ary mijoro ny anteny meram-pirenena ka tsy azo afangaro amin'ny krizina androm-panjakana no amafisiny fa ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia androm-panjakana masina sy ambony miaro ny lalam-pandrenana ka tsy tokony atao fitaovana politika na toerana naovana tsindry amin'ny alalan'ny Vakjery na ny heviny ihany koa i Maître Olivier Rakotonoasy mahakasika ity raharaha fitoriana ity ary nambarany fa mila atao aloha ny tombana sy ny fampitahana ny zava-bita nandritra ilay feptom-piasana iray manontolo 5 taona sy ny 2 taona mahery kely ary ny 7 volana dia ho hita mazava raha tena nisy ny fandrosoana tsy. Fa andrasana amin'ny fivoriana ra-potoana ny solombavam-bahoaka mandeha amin'izao ny fisiana tatitra amin'ny lafiny fitantanam-bola izay mbola vary mangatsiaka ny fitondrana teo aloha ho ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina. Misy ihany koa ny tsy filaminana anatiny ao anivon'ity androm-panjakana ity izay mampitarasoka ny asan'ireo vondrona tokony hanao fanadihadiana parlementera ka mila vany fanampanazavana eo amin'ny sariny Taiziny. Ankoatra ny tolo-dalàna sy ny raharaha vary mangatsiaka tonga ny anivon'ny anteny meram-pirenena andrasana amin'ny fivoriana ra-potoana ny solombavam-bahoaka ny fisian'ny tatitra ara-bola. Efa ny taonany maro no tsy nisiny izany teny anivon'ny anteny meram-pirenena raha tokony andeha isan'ny taona avy no diavina izany raha ny fanazavana. Nambarany solombavam-bahoaka fa antony tsy nisiny izany teny anivon'ity androm-panjakana ity ny tsy fanatanterahany ny fitondrana teo aloha izany. Ny fitondram-panjakana teo aloha dia niezaka niala ny fanatanterahana an'iny foana ary ny maro anisa izay nanoana ny fitondram-panjakana teo aloha teo anivon'ny anteny meram-pirenena tamin'izany fotoana izany dia tsy nahavita na nitazona an'izay asa tsy maintsy nitanterahana isaky ny fivoriana ra-potoana voalohany izay fa nahodikodyny fahefanam-panatanteraka teo tamin'izany fotoana izany ny resaka tapitra ihany ny fivoriana tsy misy ny loi de règlement izay tanterahana ka ireo zany farafahakeliny anisan'ny zavatra miandry amin'ity fivoriana ity. Ankoatra izay, eo ihany koa ny fitsimbadian'ny rafitra ao amin'ny vondrona parlementera. Misy ny lalàna mamaritra ny vondrona parlementera ka isan'izany ny fitantanana ny komisiona eo anivon'ity androm-panjakana ity. Fa misy ny sady tamin'ny feny mpanohitra ary ny mpanohitra dia feran'ny lalàna ohatra tsy azo hitantana komision permanente afa-tsy anankiray. Ny dikan'izay rehefa tsy mpanohitra tsony ilay vondrona parlementaire anisan'izany ny vondrona parlementaire firaisan-kina dia tokony efa afaka mitantana komision maromaro izy zany arakarak'izay vokatry ny fifidianana izay ho mpitantana an'izany komision izany. Ary zany mahatonga ny miantso hoe tokony aroso aingana izany fanavaozana fitantanana ny komision izany fa sady lasa tsy manaraka ny lalàna misy sy ny fitsipika anatin'ny feny anteny meram-pirenena ny fiasan'ny anteny meram-pirenena no lasa sakana ihany koa eo amin'ny fanatanterahana an'izany satria mandringa ny fitantanana ireny vondrona sy komision ireny. Ny tsy filaminana anatiny ho an'ny anteny meram-pirenena io no isan'ny mampitarasoka ny asan'ireo vondrona tokony hanao fanadihadiana parlementaire na ny commission d'enquête parlementaire. Izy io izay efa nisy nitsangana tamin'ny fivoriana anteny mera ny taona 2024 raha ny fanazavana. Tafatsangana fotsiny izy nakatoavina ilay proposition de résolution izay nananganana azy misy 7 izy ireo fa ilay tena fametrahana n'ireo solombavam-bahoaka ho mpikambana ao anatin'ireny commission d'enquête ireny dia mbola tsy vita. Samy manana ny ataontsika hoe isany arakaraky ny isan'ny vondrona parlementaire misy ny député izay tokony hikambana amin'ireny ary fantatritsika fa na vondrona parlementaire azy dia niova. Nisy vondrona parlementaire vaovao nitsangana izay manova an'izay firafitra rehetrarehetra izay any anivon'ireny commission d'enquête parlementaire ireny. Commission d'enquête parlementaire nefa zavatra tsy maharitra
tsy commission permanente fa voafetra ny fotoana ny ahafahany miasa dikan'izay mila miazakazaka mila atao aingana ny fananganana indreny no tena afaka miasa fa tsy sanatria hoe dila indray le fempotoana omeniny fitsipika anatiny ahafahan'izy ireny miasa nefa ny lay fananganana azy ho tena ho groupe d'enquête parlementaire misy mpikambana raha tsy tanteraka akory raha tsy aivina misy fito ireo loha hevitra tokony anaovana fanadadiana parlementaire ao anatin'izao fivoriana ra-potoana izao andrasana araka izany fivoaram-baovao eny anivy ity androm-panjakana momba ireo raharaha iandrasany vahoaka valiny ireo no avaosina ny volavolan-dalàna mifeny teti-bola mpanjakanana sy mpanitsina malona ny crise sy ny fifanenjanana mitoy any Moyen-Orient hoy ny avy amin'ny ministera ny fitantanam-bola iompana ny fanitsina ny fijerena manokana ireo asa mifandraiky amin'ny filan'ny vahoaka andavanandro ankoatra izay ny vola natokana ho an'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana na ny CTD fanampanazavana tohizana ny politika mpanjakana momba ny famerana ny fandaniana arabola eto Madagasikara no ny toedrara iraisam-pirenena mbola tsy milamina hoy ny ministerany vola mbola tsy hita mazava manko ny vahaolana amin'ny disadisa any Moyen-Orient ary samy mbola mijoro amin'ny toerany ny andaniny sy ny ankilany no mariny ministerany fitantanam-bola fa nisy fanitsina sy fanavaozana natao tamin'ny anatin'ny teti-bola mpanjakana ka nampifanarahana amin'ireo lahara-pahamehana sy filana maika ary ny fanarinana ara-toekarena anisan'ny tena ifantohana ny fandaniana ho an'ireo setra ilaina sy ireo tetikasa manetsika ny toekarena voakasika izany ny fananganana fotodrafitrasa ara-toekarena sy ho an'ny daholobe toy ny lalana ny angovo ary ny fanajariana ara-pambolena ankoatra izany nambaran'ny ministera fa anisan'ireo taridalana lehibe ny ampitomboana tsikelikely ny vola atokana ho an'ireo sampandraram-panjakana eny fotony sy ireo vondrom-bahoaka patra itsinjara-pahefana na ny CTD izay vinavinaina atratra 200 ny teti-bola mpanjakana tanjona amin'izany ny anamafisana ny politika mpitsinjara-pahefana sy ampanakaiky kokoa ny tolotra omeny fanjakana amin'ny vahoaka namafisy ny ministerany fitantanam-bola ihany koa fa mitoy ny ezaka amin'ny fitantana entitra sy tompon'andraikitra ny vola mpanjakana izany hoe ny fitantanana mangarahara raha ny fandaniana arabola no resaina dia mbola atao laharam-pahamena ny karaman'ny mpiasa mpanjakana ny fampandayanana ny asa mpanjakana ary ny famaliana ireo filana fototra ilain'ny mponina Manodidina ny fiainam-pirenena izay ny fikolandoam-pirenena irery any no tokony hamaritra ny hoavy politika eto amin'ny firenena noho izany diso tanteraka ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana namoaka tety androm-pifidianana hoy ny filohany antoko politika Alpha Mampitiana Rakotiniaina no mariany fa manakorotana ny eto politika sy ny fiarahamonina eto Madagasikara ny famoahany androm-panjakana io ny daty ity faran'izay maro mitaky ny andravana azy eo amin'ny fandraisam-peony Narcisse Karazafy sy mbola avatsara nambarany antoko Alpha fa tsy mety ny famoahana an-datim-pifidianana ameloha satria mbola ady hevitra amin'izao fotoana ny mikasika ny tokony andravana ny androm-panjakana ary ny famoahana tety androm-pifidianana dia mamboly ady hevitra vaovao sy manakorotana ny tontolo politika indray na tiana na tsy tiana ny opinion politika sy ny opinion publique zany tsy mankasitraka ny karakara ny CENI izao CENI hitantsika izao ny fifidianana ny angatana andravanana io aza no ataony maro ny valiten'ny fitondram-panjakana dia hoe aleo hipetraka ireo androm-panjakana izay angatahana fandravana ireo fa ny fikaonan-doam-pirenena no hamaritra na mbola hotazonina na horavana ireo dikan'izany ny rehetra dia tokony hiandry izay atao hoe fikaonan-doam-pirenena izay ka aoriana n'ilay fikaonan-doam-pirenena no hamaritra ny ampitso rehetra ny amin'ny fitantanana ny firenena izay no mahatonga anay antoko Alpha milaza hoe diso tanteraka ny CENI namoaka ny daty iny satria lasa mamboly adihevitra vaovao indray eo amin'ny tontolo ara-piarahamonina malagasy ankoatr'izay nambarany fa maro ireo maneho hevitra tsy mankasitraka ny karakarany CENI ny fifidianana efa natsidiky ny fanjakana nefa fa tsy afaka handrava androm-panjakana izy ireo fa ny fikaonan-doam-pirenena no manapaka na horavanana tsy ireo ka noho izany tokony andry fikaonan-doam-pirenena ny rehetra fantaniana petraky ny Alpha dia ny hoe ny fitondrana ihany ve no napirisika ny CENI amoaka ny daty sa ny CENI no maika fangianina sa tsy ho fangianina ny conférence nationale antoko Alpha efa niteny foana efa niteny antoko Alpha ary efa niteny tamin'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ny exécutif amin'izao fotoana izao efa niteny tamin'ny FFKM ny amin'ny hoe tokony ezahana aloha ny ametrahana n'ilay atao hoe dinika fototra conférence nationale fototra dia
lalam-pandroenina sy ny lalam-pifidianana sectoriel rehetrarehetra zay anaovana conférence nationale reo a mandeha milamina de mandeha misosa avy eo fa ny zava-misy moa zany a de izao hitantsika zao ny atoko fa manolo hevitra ihany androany ray a hevitra vaovao tokony natsofoanana aza de antony de miazakazaka aingana zany anao an'ilay fifampidiniana fototra na conférence nationale fototra entina mamahan le olona ngesaka lalam-pandroenina sy ny lalam-pifidianana de ny problème sectoriel transport fizahatany sisa mandeha milamina zany avy eo nandrososikevitra mony antoko politika alpha fa raha tsy foanana aza ireo androm-panjakana sisa tavela dia tokony antona toy ny anteny merandoolona ary azaka zahanaingana ny antanterahana ny dinika fototra momba ny fanavaozana na fanatsarana lalam-pandrenana sy ny lalam-pifidianana mifandraiky amin'izay vaovao izay nilaza ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika raha namitina ny diany tany ivelana nandritra ity herinandro ity afa ao anatin'ny fanamafisana ny fifandrisen-dahatra amin'ireo tany afrikanina toa azy Madagasikara tanjona ny azona fanohanana amin'ireo dingana ho an'ny fanavaozana ka isan'izany ny fifidianana amin'ny taona 17 tati-baovao Germaine Mejanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Zava-dehibe ny fifandraisana amin'ireo filoha afrikanina mba ahazahoana fanohanana amin'ny fanavaozana kasaina apetraka eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany ny fanaovana lobinina amin'ireo filoham-pirenena afrikanina amin'izao fotoana izao hoy ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika. Izany no mazava-dehibe ny fiaonana amin'ireo fampiresahana amin'ireo filoha afrikanina. Raha ny fanazavana dia isan'ny fampiresahana tamin'ny filohan'ny Congo Denis Sassou Nguesso ny momba ny raharam-pirenena sy ireo fanavaozana kasaina tanteraina eto Madagasikara. Indrindra ny fanomanana ny fifidianana 17 karazana manao lobby intsika aloha zay zavatra voalohany efa zava-dehibe ny fanatrehana tany Kenya tao anatin'ny Afrika Forward fa tsara ihany koa manao mitety ny filoha afrikanina ohatran'izao mba azahoantsika mialatsina amin'ny teny frantsay soutien fanohanana amin'ny processus de refondation zay ataontsika io rehefa mahazo fanohanana avy amin'ireo namantsika afrikanina ny Madagasikara dia mandeha io tsy elatsika dia makany amin'ny fifidianana. Nitsidika toerana famokarana sy fiompiana maro ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny diany ka anisan'izany ny Ngol Odoa Lebin toerana mamokatra legioma sy voankazo ary ahitana dobo fiompiana trondro. Mahatratra rivolitatra isan'andro ny ronono vokarina ao amin'ny toeran'io raha ny fanazavana. Ny anjareo zao taloha lazaina fa tsy velona eto Congo raha ny toetrandro ny ngomby. Izao izy ao anatin'ny 20 taona izy nahazo vokatra be ohatran'izao. Arivony na farany any Brésil dia roa alina izy amin'izao fotoana izao. Zay ino moa zany mba ahafahany maneho fa tsy zay manam-pahaizana ivelany no marina ho an'ny firenetsika fa tsika no mahita ny zavatra ataontsika amin'ny firenetsika raha tsy diso manana centre koa zareo ratsy fitaizana Autriche zay ny akamaroany io dia alaina avy any amin'ny toeran-kafa daholo dia velominy eto mandeha nefa izy. Nambarany filohan'ny fanavaozana fa pirofo ireo fotodrafitrasa sy famokarana hita tany Congo ireo fa afaka mampandroso ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa i Madagasikara raha misy finiavana sy fanavaozana entitra. Lafimbavao hafa kosa indray notokanana androany fotodrafitrasana diorano 2 sy 2 alina metatra toratelo isan'andro hanampiana ny famatsiana rano eto Antananarivo. Atanjona ny afana mampisitraka rano raha etsy metatra toratelo isan'andro raha ny fanazavana. Anangona ny vaovao Narcisse Karazava sy mbola havatsara. Iverina amin'ny laonitsy kelikely ny famatsin-drano eto Antananarivo sy ny manodidina atao ary ny fitokanana ny tobo famokarana rano vaovao izay amokatra rano 200 sy 2 sy 2 alina metatra toratelo isan'andro anampitosika ny milina famokarana rano efamperinasy ity milina ity izay manome 2 alina metatra toratelo isan'andro izany hoe mahatratra 2 sy 4 alina metatra toratelo isan'andro ny famatsin-drano manomboka izao ampitombo ny fisitrahan'ny mponina rano fisotro madio ny fahavitany ity milina famokarana rano vaovao ity anampy amin'ny fanadiovana ny tontolo andrenivohitra sy hanatsara ny fahasalamana. Ity fotodrafitrasa ity izay efa nolazain'ny Andriamatoa représentant permanent ny Banque mondiale teo dia misy hatramin'ny famokarana 2 sy 2 alina metatra toratelo isan'andro na 22 000 mètres cubes jour
dia nampetsaka amin'ny fanampiana ny rano tsinjaraina indrindrandrindra eto Antananarivo renivohitra ho an'ny vahoaka monina eto. Mahatratra hatramin'ny 42 000 mètres cubes jour na 2,4 metatra toratelo isan'andro kosa ny famokarana eto rehefa miampy ny fanamafisana sy ny fanatsarana ny famokarana eo Manchester 2 bis. Midika zany fa mitombo ny famokarana rano ary miena ny olona tapaka rano eto Antananarivo renivohitra ary anomboka hiakatra ny mpisitraka rano fisotro madio eto Antananarivo. Ankoatr'izay ampiakatra ny tany famatsin-drano sy ny fitsinjarana rano any tokantrano ny fanovana tsikelikely ny fantsona mirefy 420 kilometatra ny fampandehanana ny tetikasa famokarana rano ao Ambotrimanjaka sy Amoronagona. Noho izany ho tratra tsy ho ela ilay tsy fahampiana rano mahatratra 2 hetsy toratelo izay nampitaraina ny mponina Antananarivo tanjony efa napetraky ny fitondrana fanavaozana ny ampakarana ny fisitrahana rano ka ho atao lahara-pahamehana izany. Rahantsika malala fa tsy aingitraingitra na aitraitra fotsiny ny fisitrahana jiro sy rano. Ny rano dia aina, ny jiro dia fandriam-pahalemana ary maro malagasy no mivelona amin'ny alalan'ireo angovo roa ireo. Rariny dia rariny arak'izany raha ny sokajiana ho isan'izao fototra ny fisitrahana azy ireo. Heninay ny fitarainan'ny mponina ary tsapanay ny vesatra mianjady amin'ny isa-tokantrano satria na ny tenako aza dia miaina ny tsy fampian-drano sy fahatapahan-jiro tahaka ny olon-drehetra ihany koa satria dia tsy nekeko le fomba fanao taloha hoe ny eto aminao andre matao filoha le fanay manokana. Tsy ahatsapany mangiry firy aina ny vahoaka malagasy mihitsy ianao raha tsy miaina n'io fahatapahana jiro sy rano io dia miasa ianao mamboatra azy amin'izay fotoana izay. Tsy aivina fa tetikasa vatsiny banky iray isam-pirenena amin'ny alalan'ny fandaharana SAPAEP na ny projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable ary miara-miasa ministera an-drano ny fanadiovana sy ny fidiovana ity tetikasa ity ka vola mitentina $200 no entina manatanteraka izany hatramin'ny taona 2024 tanjona ny ahafahan'ny olona manodidina ny 5,4 tapitrisa misitraka rano fisotro madio. Vitandroan'ny famondram-pitantanana teo amin'ny sekretera jeneraly vaovao sy ny teo aloha teo anivon'ny ministerany Jony sy ny toekarena manga. Nandritra ny lateny dia naneho ny fahavonona ny sekretera jeneraly vaovao hanao ireo ezaka maro efa natomboky ny teo aloha ary anarina ireo lesoka raha tokany raha misy ny tokony ahitsy. Fanadihadiana. Tamin'ny 10 maraina ny gadona tetỳ amin'ny ministerany Jony sy ny toekarena manga ny sekretera jeneraly vaovao Beridza Ravelmanantsoa izay voatendry nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 10 May lasa teo niaraka tamin'ny délégation sy ireo mpiara-nitolona taminy tonga natateraka ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny sekretera jeneraly izay hodimbiasany teo ivelany avokoa ireo mpiasa rehetra ary rehefa niakatra natanteraka famindrana andraikitra dia nihidy sy ny fantsika ny varavaran'ny birao ny sekretera jeneraly. Tsy olom-boto ny ekipan'ny sekretera jeneraly vaovao fa manaiky alama hoe Christian Taber izay isan'ireo tonga hanotrona ny famindram-pahefana natao androany. Anjatany ty mitovitovy avao efa malagasy. Aminao zandrina efa io izy. Igny tsy andeha hitsoka izy. Olo mba haihaiko ihany izy igny. Satria olo mba mifankahitetiana. Aleo ataotsika manara-dalàna sy ampanajana de passation miditra ao izy rola. Verina tsika mandeha ry amin'le salina ry kabaroany izy rola. Aoka tsika zany tena ampitoniana mpiavana tantanteraka zavatra atao. Fa satria ny zavatra tadiavin'ny sasany dia tsika naonao foana dia anjasy endrika an'le ary le ambony be ary anamperarem dia tsika zany mba miangavy antsika reto fa mba ho calme. Toerana natao ikirakirana tontan-taratasy eo anivon'ny ministera ny mahasekretera jeneralin'ny ministera efa 7 taona no niasana ty atao anivon'ity ministera ity ny tenany hoy Beridza Ravelmanantsoa. Noho izany ezahana araka izay azo atao ny anatsarana sy ny fifampiresahana amin'ny mpiasa mpandrosoana ny asa. Ka eto efa maro ny fifampiresahana tamin'ny mpiasa. Vao nomeny tenako tamin'ny fahadimy ny volana May tao amin'ny conseil des ministres dia efa nisy ny fifampiresahana izay isorako ireo mpiasa efa maro ny tonga saina mitohy ny fifampiresahana mitohy ihany koa ny fifandresen-dahatra ny tena koa tonga eto sanatria hamotika ko tsy sanatria hanimba ko
fa kosa hanatsara izay tena efa tsara vitany teo aloha ary ihany koa hanova izay mety misy lesoko. Nambarany fa atao vaindondra rany ady amin'ny kolikoly sy ny ady atao amin'ny tsy maty manota tanjona ny ampandroso ny ministera ary fanampy amin'ny mpiasa tenany amin'ny etaeta sy ny fitakiana natao hatramin'izay no mafisy ny famandalo ny toerana ka ilaina ny fahitsiana sy ny fifanampiana entina mampandroso an'ity departemanta ity namana mpiara-miasa ho izy ny filohan'ny syndika ary efa nisy ny fifampiresahana amin'ny masyndika azy anefa dia andraiky ny mijery ny tombotsoa amin'ny mpiasa vonina fa isy fiovana amin'ity ministera ty ary ny tena koa hanao ny asa masekretera généraly ary hanampin'ireo mpiasa reo koa amin'izay etaeta sy fitakiana ataon'ny mpiasa eto kosa dia miantso ny mpiara-miasa rehetra ny tena isika dia iray ny toerana mandala rapitso ny tenako iverina mpiasa tsotra ohatratsika dia mety ny namana ihany koa no tonga amin'ity toerana ty dikan'izay ny fifanomezan-tanana ny fifanampiana ny fahitsiana izay ny tokony lalatsaina hitondrantsika ny tia ministera tito. Raha tsy ahivina moa dia nisan'ny fandavan'ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministera Anjono ity sekretera jeneraly vaovao ity afony izy voatendry adondroa tao aorian'ny fotoana nomena dia totosa ihany ny fifamindra-pahefana teo amin'ny sekretera jeneraly vaovao sy ny sekretera jeneraly teo aloha nanatrika izany ny ampahan'ireo mpiasan'ny ministera raha tokany janona tany ivelany kosa ny ampahany hafa. Vavao afa tanteraka nisy angom-baovao voarainy ilaza fa misy fivoriana aiahina ho fikononkononana fandikan-dalàna tanteraina atao amin'ny foibe toerany arena Ivandry ka izany no antony anaovana fisavana hoy ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana mba rahatonga voalohany etsy Anosy. Nitsipaka io filazana kosa ny fiangonana amin'ny Church Madagascar ary nilaza fa akanosana ny fanafiana sy fanakotanana fanakatonana fiangonana no ny resaka politika tahaka izao. Jeromano Menjanary, Mathieu Prince mitatitra amintsika ny antsim-pirim-baovao. Ara-dalàna tanteraka ny etsika nataon'ny mpitandro filaminana satria nisy angom-baovao voaray milaza fa misy fivoriana ahina ho misy fikononkononana fandikan-dalàna tanteraina tao amin'ilay toerana. Izany no nanosika ny manam-pahefana andray fanapahan-kevitra anao fanadiadiana sy fisavana niaraka tamin'ny mandat de perquisition ary nakatona vonjomaika ny efitrano malalaka na ny amfiteatra hoy ny tony mpampanolalana eo anivon'ny TPI Anosy. Mariako ety amboloany aloha fa amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 ariva no heure légale tokony anaovana ny perquisition. Le perquisition fisavana natao teny dia nanomboka tamin'ny 9 mahery teo, izany hoe ara-dalàna zany ny perquisition natao teny. Araka ny efa hitantsika tamin'ny anao manjery reny nisy ny fisavana izay nataon'ny mpitandron'ny filaminana teny amin'ny amfiteatra ny arena Ivandry. Tena ara-dalàna izy ireny satria naka mandat de perquisition avy tetỳ aminay tetỳ amin'ny fampanoavana ny mpitandron'ny filaminana voandroso tamin'ny izy ireny. Nisy ny angom-baovao izay voaray fa misy réunion izay fivoriana izay atao ao amin'ny amfiteatra eny amin'ny arena Ivandry io fivoriana izay ahihina fa misy fikononkononana fandikan-dalàna ka izay perquisition ary ny fanakatonana ilay amfiteatra. Mariana tsara zany fa ny amfiteatra no nakatona fa ny radio sy ny télévision viva dia tsy nakatona koa. Ny fisambolana aloha mbola tsy misy fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka amin'ny mpitandron'ny filaminana. Ny raza kosa nefa ny Church Madagascar fa mijoro ara-dalàna ny fiangonana izay raisin'izy ireo ho akanosana ny fanafiana sy fanakatonana fiangonana noho ny resaka politika hoy ny fanazavana. Mavesatra ireo fiampangana ireo kolikoly fanodikodonam-bola-panjakana famotsiam-bola ary fikambanany jiolay amin'ny mahatompon'andraikitra voalohany ay eto amin'ny fiangonana Home Church dia tena lavaka tanteraka ireo fiampangana izay tsy mitombona jadina lainga fadalam-baraka ary tena mahamenatra sy mifanaraka amin'ny tantaranay ny fomba fiasanay na ny zava-misy iainanay izany noho izany ny filazana androany fa hoe fikambanany jiolay ny fiangonanay dia tena manafitoana lalina ireo olona anarivony mahalalanay sy ireo olona anjatiny miara-manompo sy mitombo miaraka aminay. Fantatrareo ve ny lanjany izany fiampangana izany? Ilainga fotsiny ireo fiampangana ireo fa tena opa mihitsy.
mijoro miaraka amin'ny fiangonana katolika manameloka ireo heverina fa zavatra tsy mety eto amin'ny firenena arak'izany ny fiangonana Omshiro Madagasikara. Hoy ihany Kanto Nomena, tompona andraikitra voalohany, andrasana ny toyiny. Vavaony sosialy mifandraiky amin'ny fahasalamana rehefa tsy nahazo fahazon-dalana sokatra roa taona ny hôpitaly lehibe nataony tsara sitrapo koreana eny Mahabo distrikt Anambohidratrimo dia sokatra ho an'ny rehetra izany manomboka izao ataorin'ny fahazona alalana ny volana janoary teo sy rehefa avy notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany. Fiara-miasa amin'ny mpiara-milonantoka no nahazona ny sitraka ny fotodrafitrasa izay sady manaraka ny fenitra no anala fahasahiranana tanteraka ny mponina eny amin'ireo komina manodidina rehetra. Misokatra amin'ny fiara-miasa amin'ny fampandrosoana eny fotony ny fitondram-panjakana hoy ny fanazavana ary manao laram-pahamehana ireo asa tena maika sy ilain'ny vahoaka eny fotony. Nandritra ity lanonana ity ihany koa no nanamafisany ambasador'ny Republikan'i Kore ny fiara-miasa amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenena. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Tahiriniana. Mandeha kilometatra maro miala ny tanàna vao mahita toeram-pitsaboana lehibe ny mponina eto amin'ny komina Mahabo distrikt Anambohidratrimo. Miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny mponina amin'ny fivezivezena sy ny vola miala kanefa efa anaty tsy fahasalamana. Navelom-bolo azy ireo araka izany fisokafan'ny hôpitaly lehibe eto an-toerana. Hainao ihany zany hoe hiakasany Antananarivo zany indrindra amin'ny fitsaboan-tena dia amin'izany fotoana izany nefa ny fotoana lany matetika koa rehefa tena tafiditra ao anaty aretina mafy ilay olona dia mety maty an-dalana mihitsy aza noho ny halavirany lalana atao. Tsy misy akaiky nefa sady ny vola tsy misy ny hôpitaly lavitra mandeha tongotra ka ohatra hoe any Mahitsy ngeva misy hôpitaly lehibe dia avy eo koa ohatra tsy vita ao Mahitsy bilina raha miala ty makany amin'ny hôpitaly amin'ny andro alina izany mikadika tsy mitovy. CSP zany fitsaboana vonjy-maika ohatra ny voafetra ihany no fitaovan'ny opérateur siotr zany. 24 ny hôpitaly saingy tsy nahazo fahazon-dalana isokatra raha tsy ny volana janoary lasa teo. Tsy ho an'ny Mahabo rery fa tombony ho an'ny komina manodidina rehetra ny fisiany ity hôpitaly ity. Olana kely fotsiny dia mbola misy sapana raha ohatra hoe ny imagerie izay tsy mbola nahazona alalana ny fampiasana azy na dia efa vonona raha ny fitaovana olana izay efa sedrain'ny tetikasa satria io tetikasa io efa tafahorina efa taona vitsy lasa zay tany amin'ny taona 2024 no efa nifampiresahana tamin'ny mpiara-miombonantoka ary efa vonona ny fotodrafitrasa rehetra, vonona ny fitaovana rehetra, roa taona lasa zay fa ny fitondram-panjakana teo aloha no tsy nanome mihitsy ny fahazon-dalana isehatra eo amin'izay maha hôpitaly azy zay maha toeram-pitsaboana azy zay fa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana no nahazona ny fahazon-dalana rehetra ka ahafahana manokatra azy amin'ny fomba ofisialy androany. Amin'ny hôpitaly azy ankoatra ny sampan-draramisana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza misy fandidiana fitarafana radiolojia sy endoscopie ary vonjy-taitra ny hôpitaly Betesda Tsarafara. Kendrenao anatin'izany ahafahan'ny rehetra misitraka fitsaboana tsara kalitao arak'izay voavofaritra anatin'ny politika mpanjakana eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka. Tsy trano fotsiny izy ity fa ifitoerana iray agnamia aigny sy fanantenana ho an'ny mponina eto amin'ny faritra ity, indrindra moa ho an'ny mponina eto amin'ny komina Ambonivohitra ny Mahabo hatramin'ny distrikany Ambohidratrimo iray manontolo. Izao ezaka izao dia tafiditra ho isan'ny laham-pamena ao amin'ny politikany ankapoben'ny fanjakana ho an'ny fanavaozana. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia manamafy hatrany ny finiavana anapaika fitsaboana ho an'ny olona pirenena rehetra na aiza misy azy ary na inona ny sarangany. Tsy ny olona fotsiny tamin'ny fiandrasana alalana isokatra nefa ny hôpitaly fa efa nanatanteraka iraka ra-pitsaboana ka narivony ireo efa nisitraka fitsaboana mamaim-poana tamin'izany. Isara ny fitsaboana eto saingy latsaka ambany mita amin'ny hôpitaly hafa raha ny fanazavana. Olana goavana trena kosa nefa amin'izao ny tsy fisiany jiro ka nova ny ben'ny tanàna Atsisika sy Antso ny jerevana manokan'izany. Nametraka lamina ihany koa ny fiadidiana ny tanàna isy ny firindrany fiarahamonina amin'ny fisiany ity fotodrafitrasa vaovao ity. Ho antsika rehetra mampiasa inona ny fianaran'ity sarety atao ny lalana. Raha andeha amin'iny ianao mba soli pneu dia arina fingotra aloha fa tsy mety loatra le andehananao amin'iny amin'ny sarety vy. Eo apetraka ny sasy
satria tsy azo ekena intsony ny fanaovana tontolo fa aloha mba handeha amin'ny tena izy ny tanànatsika dia izotra fa izay isany anao tranotrano teny ananiny ery daholo tsy mety io fa asina permis de construire ahafahany indrindra mametraka lamina rehetra mambe tokony izy zay satria vo tanàna faran'izay tsara natolotritsika manolotra ny koreana tsara oatra ny fahasalamana antoko ny fampivoarana sy ny fampandrosoana ny fanabeazana ny fambolena sy ny sisa ka ho atao laram-pamehana ho ny mpanotsaina avo ny fanavaozana ny repoblika misokatra amin'ny rehetra ny fiaramiasa amin'ny fanatanteran'izany ho ny fanamafisana misy indray ny fiofanana na ny fambolena na fiopila indrindra fa ny fampianarana sy ny fanabeazana mangataka izay ho an'izay mbola afaka manao manampy amin'izany tsy fidinaiza izy zany fa naizana iza terepana dia angatanantanandroa anampy ny vahoaka manodidina ny mahabo sy manodidina ny vahoaka ny tetizirany Ambohidratrimo manamafy ny fahavononany iara-iasa sy anoana ny ezaka amin'ny fanavaozana ny firenena ny masovono Korea sy atrasa maro no idiran'izy ireo an-tsehatra izay mifanaraka amin'ny vina ny fanavaozana ankehitriny. 일단 의료부 분야뿐만 아니라 사회 전반에 걸쳐 심화되어 왔습니다. 세아준이 피자분야야 파 마네라나 ni fiaramonina manontolo voatsihana akory izay ny gouvernementa koreana dia nanome fitaovana informatique mitentina $700 na $400,000 ho an'ireo université mpanjakana lehibe eto Madagasikara. Izany dia natao hamoronana tontolo ny fianarana tsara kokoa ho setry ny etaetan'ny fambolena malagasy amin'ny fianarana. Tamin'ny fotoanany siny nandalovan'ny rivo-doza tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nanome fanampiana maha-olona mitetina $100,000 ihany koa ny firenena koreana ho fanampiana ny mponina trabona mba ho tafarina aingana. 규모의 인도적 지원을 쾌척하였습니다. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ireo mponina tao Mahabo sy ny faritra manodidina rehetra ho antoerana ny hopitaly Betesda tsara Faramahabo Ambohidratrimo. Ankoatra ny hopitaly, isy fanorenana toeram-piofanana amin'ny fitsaboana sy fifambozarana traikefa eto antoerana. Vaovao ny trangam-piaramonina trano azo Pitahiry Rofia misy tokantrano 240 maika ilany avy tetsy Ampasika alina. Tsy nisy ny anana vohy fa fananana no betsaka rava sy lasa lavenina. Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny afo ireo mponina. Efa isy kosa ny fanadihadiana mahakasika ity loza ity ho ny bentanana teny antoerana fanadihadiana. Efa afo ny redareda no nanaitra ny mponina tao anaty torimaso alina teto Ampasika, toerana misy ireo trano Pitahiry Rofia. Tsy nisy nahitezany andohany afo sy ny antony tarika izany ny rehetra. Tsy vao izao ny nisy nafiretana tahaka izao tety antoerana raha ny fanazavana, saingy goavana kosa ny fahavoazana tamin'ity hoy ireo mponina. Trano misy tokantrano 240 no voakasika tamin'izany. Nahatonga an'ilay afo ny firetan'ilay afo aloha tsy hitanay hoe inona zany ny andohany izy efa trano maina hitanay hoe maina izy fa entana maina. Noho ny lera fa zany te tamin'ny fito sasany ihany namon'ny tele dia natory ako. Dia efa matory kely anefa dia tsara ho rendremana kelikely dia misy namoa. Ny maty ny afo tamin'ny raiky amby afolo ny trano mpanao fifotsiny fa ny ankoatran'ny depôt zany. Famponina aloha efa namonjy teto vao tonga ny mpamonjy. Efa imbetsaka teto ny somay fa iny tena hoe angaisanareo ray foana aminay ohatra hoe toerana ray depôt zany. Depôt resaka depôt misy an'ilay tobinetana zany mahetra zay fa hatramin'iny vao hoe tena rehetrarehetra hatramin'ny mpiasa hatramin'ny depôt ray manontolo. Saika potika tsy nisy azo no raisina intsony ny ankamaroan'ireo entana tao an-trano. Akanjo tena koditra sisa tavela ho an'ny sasany. Levony afo ny fananana hatramin'ny vilany lasa firaka. Tsisy azo raisina intsony efa te apotika daholo hatramin'ny vilany izy lasa firaka daholo. Vilia matsotro resa fitaovana ny akanjo teny akoditra sisa ny valina fa ny rehetrarehetra dia efa potika raiky amby folo tokantrano zay ny lasidra dia zay zany tsy manakely. Ny fiarahamonina no namonjy anazy voalohany teto. Dia aloha nisorana fiarahamonina lehibe indrindra hoe afaka miara-miasa na fiarahamonina ny pompier koa zay. Tena tsy fatatra mazava. Eo amin'ny 20 taona teo zay ny teto mazava.
Ny fanometanana namony afo ny fokony olana nampiany sampana mpamonjy voina ka ora roa sy 10 minitra taorian'ny fahatongavan'ny mpamonjy voina teny an-toerana vaovao fe tanteraka sy maty ny afo. Tsy nisy anana foy saingy tombanana ho maro kosa ny fahavoazana vokatry ny fahamaizana. Isy ny fanadihadiana mahakasika ity oloha izay ity ho ny ben'ny tanàna tao an-toerana. Vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina itiry zareo avy amin'ny Canal Plus eto anilako hoe toy nomena hitondra zavatra vaovao antsika mpanjifa na ihany koa itsika vao anjifany izay hoe ao anatin'ny fikambanana Canal Plus izay miaraba ny nomena tonga sy eto anatin'izao fampalalam-baovao izao. Dia miarabanao ihany miarabantsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao amin'ity andro azomaty betsabetsaka mihitsy no fanazavana sy tolotra hoentin'ny nomena eto ho antsika rehetra mpanjifa ny Canal Plus. Tsy ampiandrasitsika ela fa matoa tonga eto ry zareo avy amin'ny Canal Plus manana zavatra be dia be izy ireo atolotra amintsika fa natsidiky nomena teo ihany izay nomena ho anareo avy any amin'ny Canal Plus Marta Tanjombato hoe ny inona ny zavatra misy inona ny atolotra vaovao atolotrareo ny mpanjifa. Ie. Anomboaka anazy angamba aloha ihany hoe aiza ho aiza eny Tanjombato no misy anay hoe Canal Plus Marta Tanjombato satria maromaro mantsy no botika ny Canal Plus eto Antananarivo. Dia eny amin'ny botikan'ny Marta Tanjombato ao amin'ny Jumboscor. Izany hoe rehefa tonga ao Tanjombato moa tsika dia hitantsika ilay enceinte Jumboscor io dia ao no misy ny botikan'ny Canal Plus ary misy ihany koa ny stand Canal Plus Olympia. Izy io zany vao nisokatra ihany koa izy io ao antsika mpanjifa ny ahitantsika anazy dia rehefa tonga eo amin'ny arret 135 dia mitodika kely mankaty amin'ny ankavia dia mahita an'ilay trano fotsifotsy be hoe Olympia ianao dia vao miditra amin'ny farafarana principal dia misy an'ny Canal Plus stand Olympia dia misokatra ho anareo izahay manomboka ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy amin'ny valo sasany hatramin'ny amin'ny nora sasany ariva ary ny alahady izay mampiavaka ny Canal Plus Marta Tanjombato dia misokatra amin'ny andro alahady amin'ny 7 hatramin'ny 12 ora sasany. Dia tsy ampandresiko ela moa zany tsika fa ny zavatra hoentin'ny Canal Plus Marta Tanjombato dia efa tafiditra ao anatin'ilay promotion tsika amin'izao. Dia ho antsika rehetrarehetra izay mbola anjifa ny Canal Plus na efa manana ianao na mbola tsy manana ianao na tokantrano na mbola anampy any amin'ny chambre hafa dia amin'ny sarany 5,7 ariary monja. Inavy moa zany andony ao anatin'io 5,7 ariary io ny ao anatin'izy io dia mahazo an'ilay bouquet access mandritry ny 2 volana be izao ianao. Izany hoe 2 volana no abonnement anao mandeha afaka any amin'ny 2 volana zany ianao izay vao manao an'ilay ray abonnement raha teo aloha dia 2 volana ihany no azonao anatin'ilay promotion fa mitindray mitoraka ity dia 2 volana be avy hatrany miaraka amin'ny fitaovana complet zany hoe décodeur HD hitantsika ilay safreny ary koa ny installation dia maimaimpona raha latsaky ny 20 kilometatra manodidina Antananarivo. Izay zany no hitantsika ao anatin'ilay 5,7 izay tena hoe mora tanteraka mihitsy ilay izy ahitantsika an'ireo fandaharana marobe any an-trano tahaka ny Novegas, Novelas, eo ny sport moa zany amin'ity volana ity dia tena hoe maromaro mihitsy miora dia manasa antsika rehetra sady anatony sy anjifa ny Canal Plus eny amin'ny Canal Plus Marta Tanjombato sy ny Canal Plus stand Olympia. Efa voalazanao teo mahakasika ny souscription zay ho an'ireo izay hoe vao anjifa ny Canal Plus manahoana sy manao indray ny resaka réabonnement. Ho antsika moa zany zao ho an'izay manao an'ilay réabonnement zany hoe tsika moa zany dia efa ao anatin'ilay mpikambany Canal Plus matoa ianao manao an'ilay réabonnement dia efa nanomboka moa io tolotra io nanomboka tamin'ny voalohany volana May ary miafarany amin'ny 2,30 May any amin'ny farany volana. Ho antsika rehetrarehetra izay manao ny réabonnement amin'io fotoana io ka mitazona ny bouquet any teo aloha ary manampy ray alina dia mahazo an'ilay 30 andro bonus tokanalina miampy an'ilay option DSTV. Izany hoe raha ohatra zany ianao ka ao anatin'ilay bouquet access ny bouquet anao teo aloha dia manampy an'ilay ray alina izany hoe lasa 4,7 alina zany no entinao eo amin'ny botika izay andoavanao azy dia misitraka an'ilay 30 andro tokanalina be izao. Raha ohatra moa ianao ka hoe évasion amin'ilay alina dia manampy ray alina monja ianao ao anatin'ireo bouquet ireo satria ny bouquet misy 4
fa ny telo am'ireo moa zany de le hoe bouquet access 7 alina, le bouquet évasion 9 ariary ary le bouquet access plus 7 ariary raha manampiray alina nareo de mahazo an'ilay 30 andro tokanalina. De eto koa de efa tonga de manentana sahady any de hoe ataovy zay satria mahazo an'ilay 30 andro tokanalina ianao ao anatin'ity volanyity de tena marobe ny temps fort moa filazanay azy ao anatin'izany ny finale ny Ligue des Champions afahanao manaraka ny finale ny Ligue des Champions ny famaranana ny championnat rehetrarehetra any andafy amin'ny resaka football ary indrindra ihany koa ny Roland Garros izay efa hanomboka amin'ny 24 mai zao ka hatramin'ny 7 jona tafiditra ao anatin'ilay 30 andronao. Tsy izay fotsiny nefa no azonao raha manampy an'ilay Real fa misy ny fisarihana ho atsika rehetra izay nandray anjara tamin'ireo re-abonnement ka nanampy an'ilay tolotra Real de misy fisarihana azahoana bon d'achat ray tapitrisa ariary amin'ny 12 jona ho avy zao amin'ny 10 ora raha toa moa zany ianao ka voasarika ao anatin'ilay tsara vitana de efa any aminay any le numéro d'abonnement anao sy ny numéro téléphone anao zany hoe mombamomba anao de miantso anao izahay raha te hijery mivantana an'izay hoe fisarihan'izay ianao de manatona ny fohy be izay hitantsika eny amin'ny Galaxy Andraharo Cuba B. Eny zany ianao raha ohatra hoe te hijery mivantana na afaka ihany koa manaraka ao amin'ny page ny Canal Plus Madagascar raha toka tsy tonga eny amin'ny toerana io zany hoe fampirisiana sadiny ana ihany de hoe ataovy ny re-abonnement manampy an'ilay Real tsy lanilaniana le 30 andro fa eo ihany koa tafiditra anatin'ilay fisarihana azahoana le bon d'achat ray tapitrisa ariary. Mety mieritreritra zao ny olona ny tokantrano any hoe nareo avy any Tanjombato ny tonga eto manan-kery ho an'ny mpanjifa ny Canal Plus rehetrarehetra ve zay atolotra lazainao mena toy zay? Ie, ho an'izay rehetrarehetra manao an'ilay re-abonnement io resahantsika io zany manerana ny Madagasikara io tolotra eo tsy hoe voatery eo anainy amin'ny Smart Tanjombato any fa manerana ny Madagasikara le tolotra azahoana an'ilay 30 andro raha manampy Real ariary de ho antsika rehetrarehetra koa zay fisarihana izay de ho fanampon'izay koa angamba miora hoe ho an'le tsika le manjifa le voapiditra ihany koa raha ohatra ka hoe avy hatrany ianao de te hahazo an'ilay raha tokanalina amin'le voalohan'ny volana de avy hatrany de manao an'ilay re-abonnement 9,4 ariary de mahazo tokanalina ianao amin'le volana voalohany sy le volana faharoa any amin'ny volana fahatelo zany ianao zay vao mivadika an'le bouquet access. Iverina kely any Tanjombato eny tsika manomboka amin'ny oviana moa zany ho afahan'olona hoe mandeha manjifa an'izay eny Tanjombato eny. Ie, zany hoe ho antsika rehetrarehetra moa zany hoe voapiditra an'ilay Canal Plus de efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana mai teo zany efa marobe no mpanjifa ny tonga teny aminay fa mbola tsy tara ianao raha ohatra ka hoe mbola apiditra sy anampy hatramin'ny 2 volana mai zao aloha fa manome vaovaonao foana izahay raha hoe mbola mitohy le promotion moa zany eny amin'ny fahitalavitra eny amin'ireny any manjery reny de raha ohatra moa zany ianao ka hoe tsy afaka makeny aminay eny amin'ny Canal Plus Smart Tanjombato de efa io ny lahara tarby hitantsika eo amin'ny fahitalavitra io de afaka miantso ianareo hoe atao livraison izy io de afaka mifampiresaka tsika miantso an'le lahara tarby de atao livraison le entana. Mazava tsara zay nomena mety misy fanamafisana kely avy aminao avy anamafisana an'izay rehetrarehetra voalaza izay inona ihany koa ny tena hoe mampiavaka ny Canal Plus amin'ny tolotra rehetra zay hono? Ie, ny tena mampiavaka anay aloha any eny Tanjombato manokana de misy botika misy anankiroa eny afaka mandray anareo de ny ao amin'ny Canal Plus Smart Tanjombato ao amin'ny Saint Chimboscor sy ny Canal Plus Tondi Olympia izay misokatra ho anareo ny alahady satria be dia betsika ny tokantrano manontany hoe misokatra ve nareo ny lahady zay tsy teo lahady omaly de tsy nanao an'le re-abonnement nefa zay te apiditra ihany koa an'le vaovao fa misokatra ho anareo izahay ny lahady amin'ny 7 sasan'izay aloha no mampiavaka anay de misy ankizy maromaro izahay ao mandray anareo apitsikina afapo ianareo vao mivoaka ao aminay.
fanentanana farany ary omenomena ho an'ny olona rehetra manentana anareo moa zany zay hoe ataovy mamanjifa ny Canal Plus PDP tsika ny tokatrano any no efa afapo tamin'ny fampiterana ny Canal Plus mbola mitoy ny promotion 10,7 monja dia afahanao mahazo an'ilay book access mandritry ny 2 volana avy hatrany dia ataovy ihany koa ny réabonnement manampy an'ilay tolotra ray alina afahanao mahazo an'ilay 30 andro tokanalina be zao afahanao manaraka an'ireo fandaharana be na sport io na vaovao iraisam-pirenena io na film sy ny tantara moa zany tena be mpijery ny hoe maisombolana sy ry novelas cadeau androany zao dia misy fandaharana vaovao amin'ny novelas ataovy ny réabonnement azahoanao ihany koa ray tapitrisa amin'ilay fisariana raha ianao io le tsara vitany. Angatrana feno ary nomena nitondran'izay vaovao sy tolotra tsara be ho any mpanjifa zay angatrana feno ianao. Makasitraka ny ando anandranay dia makasitraka antsika rehetrarehetra ny tokatrano any naharitra ny anao hatramin'ny farany. Izay ny mahakasika iny fa ho an'ny mananjary sika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity napetraka tamin'ny fomba ofisialy teo amin'ny kianjany vatovavy ao mananjary ny vato fototra voalohany ho an'ny tsangambato famantarana ny tanàna ny mananjary. Araka ny fanazavan'ireo teknisianina misana ny asa dia vinavina naharitra 3 volana farafabetsany fanatanterana ny fanamboarana fanampanazavana. Lanonana tsotra nefa manandanja ary mirakitra pejy vaovao eo amin'ny tantarany mananjary no nitanteraina ny alarobia lasa teo tao amin'ny kianjany vatovavy nandritra ny fametrahana ny vato fototra voalohany ho an'ny sary famantarana ny tanàna ny mananjary. Mitaky fandraisana andraikitra mivaingana fa tsy teny ambavana irahira fotsiny ihany ny fitiavana any mananjary hoy ny taleny kabinetra ny solom-bavambahoaka profonjany indrindra izao tetikasa natomboka androany izao izay everina ho mariky ny fandrosoana sy ny maizy azy ny tanàna. Ka izao ho atao signetiniany zao dia fifanomezan-tanana sady efa marika sady avy amin'Andriamatoa questeur fahatelo dia député Mamiaza Sarlo mivady satria avy amin'izy mivady dia tetam-posy ny eritreritra amin'ny fitiavana manokana mananjary ka tia metrika dia tanàna eto amin'ny fanomezana endrika sy fanasana ny tanàna zany ka izao atao siketo zao dia vokatry ny fampanantanana nataony tamin'ny fotoanandro hoe raha ohatra ka lany somasara dia misy fanomezana meko ny tanàna mananjary zay tambarany ity ka dia nisany vato fehizoro lehibe ohatrisika eto zao anamarina zany sangambato amin'ny fitiavana tanàna mananjary zany dia ny hoe mananjary miara zay mampiavaka sika ty amin'ny teny sy ny tarigetra hoe mananjary miara ny fony fitiavana kanefa ihany koa miandro fitiavana tanàna sy fitiavan-tandrazana indrindra fa fitiavana faritra tompolazy tompivavy. Marina fa teny amin'ny rond-point Fangato no toerana no heveriny be sy ny maro ananganana ity tsangambato ity tany am-Piandohana na izany aza nefa ny komina no safidy sy nanome ny toerana anorenana izany ka ny kianjany vatovavy no namaritan'izy ireo izany. Fangatahana ary zareo hanametraka an'izay hoe mananjary miara zay tery amin'ny toerana andrefana tery nefa noho ny fahitan'ny komina ambony vohitra an'ilay fototra fitrasa sady tsara ny lehibe dia nagnano fampiarana tamin'izareo hoe be olona hivezivezy to atongon'olona magnino raha omena toerana hafa nareo dia nilamina ny fifanarahana natoro anazy ny toerana hafa-po izy dia tonga ty ny fotoanany ihany ametrahasena ny vato fehizoro dia hoy izao aminareo hoe mankasitraka reo député mivady maromaroany karahan'izao fa raha ny komina ambony vohitra mananjary mbola sy mavita hivitanareo zao 2 3 efatra nareo miara magnano zao dia ahitana bikan-draha miova eto mananjary eto. Tsy aivana fa nisy fifaninanana famolavolana ny sary famantarana any mananjary no korakarain'ny solom-bavambahoaka Mamiaza Sarlo. Ny sary nahazo larana voalohany tamin'izany fifaninanana izany no natsangana ho tsangambato sy ho mariky ny ara-tantara ho an'ny tanàna ny mananjary. Araky ny nambaran'ireo teknisianina misana ny asa dia vinavinaina ho vita ao anatin'ny 3 volana farafahatarany ny fanamboarana. Marisaka avy any ivelan'omboka omaly ary nitohy andro anjomany fivorian'ireo firenena amin'ny BRICS izay atao any New Delhi renivohitry Inde. Mifantoka bebe kokoa amin'ny resaka ady ao Iran sy ny fiakarany vidin'ny solika sy ny angovo ary ny fahasarotan'ny toe-karena maneran-tany izao fivoriana naharitra 2 andro izao. Tonga niatrika ity fivoriana ity ireo ministry ny raharaham-bahiny avy any amin'ny firenena maro mpikambana ao amin'ny BRICS. Fanampanazavana. Notanterahana nanomboka ao omaly tao New Delhi ny fivoriana ataon'ireo ministry ny raharaham-bahiny avy any amin'ireo firenena maro mikambana ao amin'ny BRICS.
miatrika olana maro ity vondriny ity amin'izao fotoana izao indrindra noho ny tsy fitovian-kevitra momba ny ady ao Iran ny fiakaran'ny vidin'ny solika ary ny fahasarotan'ny toe-karena maneran-tany ka izay no aton'izao fivoriana izao. Anisan'ireo tonga niatrika ity fivoriana ity ny ministry ndraraham-bahiny iraniana Abbas Arashki sy ny ministry ndraraham-bahiny rosiana Sergei Lavrov ary ny masovony Chine izay nisolo toerana ministra noho ny ministra mbola mandray ny filoha amerikana Donald Trump any Beijing. Nilaza ny ministry ndraraham-bahiny indiana Subramaniam Jaishankar fa iresaka momba ireo olana lehibe maneran-tany ireo ary koa anamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny BRICS izy ireo mandritra ny fivoriana. Nambarany ihany koa fa afaka manampy ireo firenena andalam-pandrosoana amin'ny BRICS amin'ny fiatrenan'ny krizy ara-pahasalamana ary ny arabola. Raha tsy ahevina dia nitsangana tamin'ny taona 2014 ny fondrina BRICS izay ahitana Brésil, i Rosia, i Inde, i Chine ary Afrika Atsimo ary niampy hatrany ity vondrina ity taty aoriana toy ny tamin'ny taona 2024 izay nidiran'ny Indonezia tao anaty vondrina. Miezaka manamafy ny heriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny ny BRICS indrindra manoloana ireo firenena tandrefana izay tarihany États-Unis. Ny mikasika ny tora-pasika Pig Beach sy ilay nosy kely antsoina hoe Socotra ireo indray no afakely hoentina amintsika anio araoary. Feno kisoa milomano ao anatin'ity ranomasina madio mangatsakatsaka hita ao amin'ny Pig Beach nosy kely iray any Bahamas afaratra Karaiba ity. Tena miavaka kely ity toerana ity satria feno kisoa milomano ao aminy. Tsy avy an-dranomasina akory izy ireo fa kisoa an'ala na koa hoe kisoa dio an-toerana. Tena tia milalao rano miaraka amin'ny olona eny an-dranomasina ireto kisoa ireto ary azon'ny olon-drehetra atao tsara ny miala voly sy mifaly ary milomano miaraka amin'ireto kisoa ireto satria tena sarika sy tia mifandray amin'ny olona izy ireo. Tsy fahita firy izany ary tena fahafinaretana ho an'ireo tia mankafy natiora sy biby ary fialamboly miavaka kely amin'ny mahazatra. Any ampitan'ny morontsiraka mena no misy any Socotra, nosy kely iray izay tena manitra ny saina ny endriky ny tontolo ao aminy, izay tena mampatsiahy ireo sary hita ao anatin'ilay sarimihetsika avatara. Antsoina hoe Galapagos de l'océan Indien satria foninan'ireo zava-maniry sy biby miavaka izay tsy fahitany amin'ny toerana hafa mihitsy fa ao Socotra ihany no ahitana azy. Io azo hitantsika amin'ny sary io izao no antsoina hoe Dragonie de Socotra. Eo afovoan'ny ranomasina manga mangarahara sy ny tontolo mbola voajanahary sy madio no misy azy. Sokajiana ho isan'ireo toerana mahavariana sy mbola feno zava-miafina indrindra eto ambonin'ny tany izy Socotra. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy tombovavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Valainao arina izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana dinika izay aranao isaky ny zoma toy izao iarana amin'ny Germain no Menjanary. Ny tena kokosa tombo-kilasy tombovavy mametraka ny veloma mandra-pitafa indray. Veloma tompoko.